eo amin'ny vaovao fanatanjahantena kosa indray dia Club 5 avy amin'ny ligue paritra 5 izay mandray anjara amin'ny fidian'ny tompon-dakan'i Madagasikara Tsokajy NB Taraja basketball no nahazo fanohanana avy amin'ny lehiben'ny faritra Analamanga Ndranto Rakotonanahary ny namana Norbert Rakotomalala no mitatra izay vaovao izay. Lorasin'ny lehiben'ny faritra Analamanga tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina io maraina io ireo délégationna isa-paritra mandray anjara amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny Taranja basketball Sokajy NB Club 5 avy amin'ny ligue paritra 5 no tonga niatrika ity fananana ity nanomboka ny asabotsy teo. Ho fanohanana azy ireo mandritra ny fivanianany eto Antananarivo dia nanolotra vary iray gony isaky ny club ny faritra Analamanga amin'ny maha-mpampiatrano azy ireo. Ny antony voalohany aloha dia fiaraha-miasan'ny ligue Analamanga ny basket sy ny faritra Analamanga izay efa nisy foana hatramin'izay ary ny antony faharoa ny lehiben'ny faritra Analamanga koa miantsehatra ao anatin'ny basket dia heveriko faharadrariny raha ohatra ka ity championnat de Madagasikara amin'ny basket ity eto Analamanga dia mba misy ny fiarahana satria ao anaty tontolo iray zany dia ngamba heveriko fa anisan'ny zavatra bitika azo atao amin'ny faritra ny mandray an'ireto miantsehatra ao anatin'ny fanatanjahantena amin'ny basket reto izay avy any amin'ny faritra tonga eto amintsika izy dia ngamba zay ngamba no rehefa hitanareo rehefa misy ireny championnat tonga avy any amin'ny avan'ny afrikana tonga eto amintsika dia raisitsika eny amin'ny lapy izy dia ohatr'izay koa tokony mafandraisana zany izy mba fandraisan'ny faritra Analamanga miaraka amin'ny ligue Analamanga reto mpanao basket avy any amin'ny faritra reto no mafisin'ny lehiben'ny faritra Analamanga hatrany fa no izy mpiatsehatra mavitrika eo amin'ny Taranja basketball sy ny fanampiana ireo tanora avy any amin'ny faritra no nitondran'ny anjara birikiny amin'ny fanohanana toy izao. Marina fa nialahady izao no ifarana ity fananana ity izay efa nanomboka ny asabotsy lasa teo.